zanaka Israely nitory teny soa milaza fiadanana ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galily ka nitoriana tany Jodia rehetra teo aorianan'ny batisa ny fidin'ny Jaona, dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandeha-tena no soa sy nahasitriny izay rehetra azony hery ny devoly satria Andriamanitra nombazy. Ary izay ny vavolombelon'ny zavatra rehetra izay natao tanaky tamin'ny Jiosy sy tamin'ny Jerosalema. Izy dia novonoako naantony teo amin'ny azo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona izay mpendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay miara-mihinana sy nisoto taminy rehefa tamin'ny nitsangana marimaty izy. Ary izy nanidy anay hitorina amin'io, ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra tsara no velona sy maty. Izy nambarany mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azony izay rehetra mino azy fa mamakely. Korintianina voalohany toko fadimy nombo amin'ny dimy fahenina. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantanareo fa ny masina sy ny fahamarinana. Mialoha makina ny filazantsara dia totsika mpitsanganana ny iravolotony. Filazantsara araka ny Lioka fa efatra amby roapolo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Lioka fa efatra amby roapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Fa ny maraina moa tamin'ny andro izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fa nisy mbola tamin'ny Galily hoe ny zanako tsy maintsy mitombotra eo an-tanany mpanotana ka ombonina amin'ny azo fijaliana ary nitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro teny izy ary mivelona ny tamin'ny fasana izy, dia nilaza zany rehetra zany tamin'ny raika amin'ny folo lasy ny tanany rehetra teo Maria Magdalenina sy Joana ary Maria renin'i Jakoba ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa, dia nilaza zany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana zany teny zany ka tsy nomonina. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary nionika izy ka nahitany lamba maty mipetraka mitokana, dia lasa mody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teny. Sady fampijenatsika nidina amin'ny tany an-tanana izy ary nahitany fanahy masina nofo avy tamin'ny rivojiny dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana fanavotanantsika tamin'ny nanapaham-potoplaty izy. Zany izy ka nalehaka nitsangana tamin'ny mahatany amin'ny fantelalaka izay voasoratra izy, niakatra ao an-tanana izy ary mipetraka ao an-tanana iray. Avy any ny fitinay amin'ny voninahitra tsara ny velona sy ny maty ary manak'izay fanjakana. Isika mino ny fanakasa tombo saroka amin'ny aina izay avy amin'ny raisiny zanaka ka hitsaona sy fankalazana miaro amin'ny raisiny zanaka. Izy dia teny tamin'ny baba. Isika mino ny fitonana iray niorona ny fanamaran'ny apôstôly ary manelina ny zao.
isika manakely isany ray famerakely sady manately ny fitsana